Isorana sa ianao tompoko lasy tompoko vavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitra Mat TV ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao faharoa. Fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra Mat TV izao dia manolotra ny arahaba ihany koa ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao ny tontolo politika dia ny fahatongavan'ireo iraka iraisam-pirenena mpanelanelana avy amin'ny SADC eo ihany koa ny fivoahan'ny lisitra ny nahazo fampitsoran-keloka ary ny fifanarahana eo amin'ny mpandraraha makasika ny solika sy ny fanjakana. Ireo no santionany hoentina amintsika amin'ity fampalalam-baovao ity ary dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tontolo politika tonga eto Madagasikara ny mpanelanelana avy amin'ny SADC ny filoha mozambikanina teo aloha Andriamatoa Joakim Chissano no mitarika izany délégationna izany. Teny ampahatongavan'izy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dia namafisy ny ity mpanelanelana ity fa tsy miova amin'ny heviny ny JICM Madagasikara. Tsy miova ny toeran'ny vondrona iraisam-pirenena manoloana amin'ny famahanana krizy eto Madagasikara. Araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Joakim Chissano, filoha mozambikanina teo aloha sady mpitarika amin'ny fanelanelana ny SADC teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany. Raha ny fanazavana netiny dia mbola mitazona ny tokony hanatanterahana ireo teboka 7 izay natolotry ny JICM entina nesorana ny sakana amin'ny firosoana ny fifidianana amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Nosoritany fa raha ny enin'izy ireo dia misy ny dingana izay efa vita ao anatin'izany ny fametrahana ny CES vaovao. Kanefa nanamafy izy fa tsy maintsy tokony tanterahan'ny CES ny famoahana ny lisitra vaovaon'ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nambara amin'ny famanaiky izany ny filohan'ny TT-Zamita Andry Rajoelina. Elle est d'accord, mais il faut que les 7 points soient appliqués. Il ne suffit pas d'être d'accord. Et ce n'est pas seulement le président. Moi, je suis sûr que le président va suivre et va tenir sa parole, etc. Je suis sûr de ça, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que la Cour nous présente une liste des candidats révisés en conformité avec la loi. Mikasika ny feptaona araiky amin'ny 3 Jolay izay napetraky ny JICM sy ny SAZY dia nilaza Andriamatoa Joakim Chissano fa ny nahatongavany androany raiky amin'ny 3 Jolay dia hijery ny zava-bita sy tsy mbola notanterahana. Ary nambara fa tsy tokony hazakazahana amin'ny fanomezana SAZY ary tsy sitraky ny vondrona iraisam-pirenena ny hanomezana SAZY fa ampiarina nefa izany raha ilaina. Saingy io tsy midika fa miova amin'ny heviny ny vondrona iraisam-pirenena. Il ne faut pas nous précipiter parce que ce n'est pas ça ne me plaît pas d'imposer des questions, d'imposer des sanctions. Ça ne plaît pas à la communauté internationale, ça ne plaît pas à la médiation, à la SADC, d'imposer des sanctions. Mais on va imposer les sanctions s'il le faut. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici pour voir justement les 31 qui arrive-t-il. Si nous sommes satisfaits, on peut envisager d'autres délais pour l'imposition des sanctions. Et ça ne va pas signifier un changement de position, mais ce sera l'appui d'un bon accomplissement. Mikasika ny fanatanterahana amin'ny fifidianana dia nambaran'Andriamatoa Joakim Chissano fa miankina amin'ny fanatanterahana sosikevitra na roso ny malagasy ny mety hanohana ny vondrona iraisam-pirenena na tsy ny fifidianana. Marihana fa hitohy hatramin'ny zoma 2 Aogositra ho avy izao ny fididiana izay tanterahan'ny délégationna avy amin'ny SADC izay tarihan'ny filoha mozambikanina teo aloha Andriamatoa Joakim Chissano. Fididiana izay fantoka amin'ny fanaovana tombanezaka taoriana mohan'ny JICM ny drafitra